tsara ny laratsyto ao anatiny mafino aseony anao mialeveny vonina iny maireza ianao atrakaony lo de manzinony atsara ny laratsyto ao anatiny mafino aseony anao mialeveny vonina iny Sayanau atrakaonilu de bazino nyatsara ni laratsyto ao anatiny mafino aseony anao mialeveny vonina iny maireza ianao atrakaonilu de bazino nyatsara ni laratsyto ao anatiny aseony anao mialeveny vonina iny
ray zanaka sy fanahy masina no ny alehibenao, no ny hatsaranao, no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra anao. Dia tamindray izahay hanolotra anao ny etaetaponay amin'ny anampianao ireo izay tokantrano ao anatin'ny fahatrana sy fahasahiranana. Eny fa nanisam-batan'olona koa ary Tompo mba tena ahatsapa ny fitiavanao Tompo ninninona miseho amin'ny fiainany dia mangataka aminao izahay amin'izao fotoana izao mba hitsidihanao azy ireo mba halala fa tena Tompo tsy manara ianao dia tsapanay tokoa Tompo amin'izao fotoana izao fa tena mamely tokoa io ngidi-piainana anankiray io amin'izao fotoana izao indrindra amin'ilay fandalovan'ny tontolo izao amin'ny ity aretina coronavirus ity dia maro ny fiatraikan'io aretina io amin'ny resaka asa sy ny fidiram-bola dia aoka hifikitra amin'ny teninao izahay Tompo fa na misondrotra ary ny vidim-piainana na misondrotra ny faktura na mialafo ary ny zavatra rehetrarehetra Tompo dia miova izao tontolo izao fa ianao tena tsy miova Jesosy, ny arenanao tsy miova, famindraponao tsy miova, ny fitiavanao anay koa tsy miova. Ninninona ilaina eo amin'ny fiainanay Tompo dia mahita lalana ianao Tompo hatongavan'izany ao an-tokantranonay hamatoky izany izahay tahaka ny Elia izay nifahana ny vorona Tompo ary no nitsahatra tsy no niritra koa ny loharanon'ny Kerita dia teonao ihany ianao dia efa nandidy vehivavy mpitondra tena koa dia hamelona azy Tompo dia aoka ny finoanay tena hiankina amin'ny teninao Jesosy, tena ahita fa tsy mitsahatra ianao ary tsy miandriandry ianao fa tena miantoka amin'ny fiainanay lalandava dia matoky ianao izahay Tompo fantatro Tompo fa tena sitrakao dia sitrakao tokoa fa mba hanana ny tokantrano tsirairay ny zavatra ampy ao amin'ny fiainana satria tena Andriamanitra tsara ianao ary tena mpamindra fo. Mety adinodinonay izany rehefa tena hoe mafimafy ny zavatra miseho amin'ny fiainana Tompo ny tsy fahampiana fa ampatsiahivo hatrany izahay fa tena hoe miantoka amin'ny fiainanay ianao isan'andro araka ny teninao hoe aoka ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany ianao hoe tena matoky izany teninao izany izahay Jesosy ary ianao koa efa niteny fa tsy andao anay ianao ary tsy afoy anay akory dia tena ampatsiahivo hatrany izahay amin'izany teninao izany Jesosy dia ho an'ireo tokantrano izay tena mbola tsy manana anao koa Jesosy mandalo ny tsy fahampiana sy ny fahantrana efa tena baikonao mihitsy Jesosy ny teny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ho anampy ianao ny zavatra rehetra. Mamy tokoa Tompo ny fitahiana rehefa tena miaraka aminao, mbola mamy kokoa ny fitahiana rehefa tena miaraka aminao dia ary tsy lany ritra izany ary dia tena mangataka ho an'ireo tokantrano izay mbola tsy manana anao Jesosy ka sy io ny fony hikatsaka izany fanjakan'Andriamanitra izany satria avy ao ny loharano evian'ny fahasoavana rehetrarehetra sy ny fiadanam-po sy ny fiadan-tsaina izay tsy azon'izao tontolo izao kitikitihana Jesosy dia matoky anao izahay fa Andriamanitra mpamehy ianao, Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao dia tena ao aminao ny hakanay amin'ny zavatra ilainay rehetra, mpiandrondro tsara ianao ary tsy hanan-java-mahory koa izahay hoy ianao dia ataovy ampatsiahivo izany izay efa manana anao ary izay mbola tsy malala izany Tompo, tsy mbola niaina izany dia tena kasio ny fony dia manaraka izany Tompo marary rehetra koa dia apetraka eo am-pelantananao na ny marary ara-batana izany na marary ara-panahy satria Jehovah mpanasitrana ianao dia ianao koa Jesosy efa tena niteny fa efa nitondra ny aretinay rehetra sy nivesatra ny fahorianay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana dia tena tolotra anao marary rehetra Jesosy ireo mizaka fangiry firiana izay tena mety efa tena tsy zaka ny vatany intsony izany dia hiafina ao anatin'ny ratranao sy dia kapoka ny aretanao teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo Jesosy efa tena nalohanao sy nividinao tamin'ny ranao soty koa izany aretina rehetra izany dia tena laina maimaiponao aminao fa hasitranana rehetra Jesosy maty tokoa aza moa Jesosy natsanganao dia maika fa hoe hanasitrana amin'ny marary dia tena matoky ny herinao izahay Jesosy ataovy ohatrany namana sy irianina ilay boky ireo olona rehetrarehetra ireo rehefa nino sy nakatoy izy na dia ferena aza ny vatany hatrany an-tampon-dohany ka hatrany am-paladiany dia tena miverina nadio salama tahaka ny nofon-jazakely indray ny nofony dia tena ho voafongotra hatrany amin'ny fakany eny loharanona aretina rehetra Jesosy satria ny ranao soa ihany no mahavita izany zavatra rehetra izany ianao mahita ny vatany tsirairay avy hoe aiza ny tena misy an'izany
loharanona retina izany, na any amin'ny loha, na any amin'ny kibo, na any amin'ny tongotra, na any amin'ny tanana, tsisy miafina aminao ny vatanay Jesosy asory izany Jesosy mahefa ny zavatra rehetra ianao. Dia tsy adinonay koa ny areti-panahy toy ny fahotana, ny tsy fankatoavana, ny hakiviana sy ny farerahan-tsaina, ny tahotra izay tena ohatran'ny tena mitory tsy fatokisana anao izany Tompo dia apetraka eo am-pelantananao izany, dia ny fialonana koa, dia ny ngidi-po, dia ny fankahalana, tena sy ny zavatra maro samihafa tena mbola mikika fanahinay Jesosy. Areti-panahy tena grave izany Jesosy, fa ndraindray tsy fantatray tena homamiadana mikika ny fanahinay tokoa ireny zavatra ireny dia tena matetika tena makarary noho ny aretim-batana aza, satria tena ndraindray izay tsy mahita tory. Mandreraka ny taulanay tokoa izany Jesosy tena mandroba ny hery sy ny tanjakay tsy ahafahanay makamamy ny fiainana miaraka aminao. Dia tena fongorana, tsoahana ny fakany amin'ny anaranao koa izany Jesosy, satria tsy namboleny fanahy masinao dia tsy mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay dia tena raisinay ampinoana Jesosy ny valim-bavaka, satria amin'ny anaranao izay tena mpanjakanay sy reharehanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga soa eto ianao. Andriamanitra miresaka aminay, Andriamanitra miteny aminay. Misaotra anao fa nomenao fotoana izahay, nomenao fotoana Tompo, ahafahako mivavaka, ahafahako miantso ny anaranao. Misaotra Andriamanitra fa tombonandro avy aminao izany. Misaotra fa antsonao izany. Dia Andriamanitra, raha niteny ianao dia hoy ianao hoe mielika ireo no hevitra mampisaraka anareo amiko. Dia fantatray tokoa Andriamanitra, ary tsy miafina fa tena miharihary aminao, mielika eto aminay ity. Indrindra Tompo, mivavaka manokana ho an'ny Tomasinao androany, satria tanakavia ankavanana, tanàna efa natolotra ho anao Tomasy, firenena efa natolotra ho anao Madagasikara. Dia ao a-Tomasina no safidian'ilay fahavalo hidirana, ao no nahitany lalana hidirana eto amin'ity firenena ity. Tompo, fantatrao ny zavatra rehetrarehetra tsisy miafina aminao. Ianao koa nefa ny tompony teny farany, ka raha mandohalika aminao izahay androany, dia mbola hiaino ianao, mbola angila-tsofina ianao, ary hoy ianao hoe tsy haharitra mandrakizay ny fahatezeranao, fa misy fotoana hoy ianao ahatezerako ary misy fotoana anitsiko anareo, fa misy fotoana kosa hitsaharan'izany fahatezerako izany ary anaovako soa ary hiverenanareo ambala, hanomezako anareo fiadanana. Andriamanitra izany no asa inay mandohalika eto anatrehanao, satria raha ny helika vitan'izao tanàna ny Tomasina izao, vitan'izao nosy Madagasikara izao, dia tena mena toy ny jaky. Nefa no ilay teninao hoe tsy haharitra mandrakizay ny fahatezeranao, dia mahasahy izahay miditra eto amin'ny seza fiandriananao, eto anoloan'ny seza fiandriananao. Andriamanitra tsara indrindra, ianao nefa nifidy an'ity nosy ity, ianao nefa nilaza fa hiposaka amin'ity nosy ity ny fahazavahanao, ary hiainga eto amin'ity nosy ity Tompo, ka hiely manerana n'izao tontolo izao ny fahazavahanao.
araka ny Isaia 80. Tsy misy miafina aminao nefa, fa mbola tianao ahitsy izahay, mbola tianao anarina izahay. Ka move izahay Andriamanitra, ieno feonao, move izahay, ieno an'ilay Andriamanitra nahary anay. Ianao milaza ao amin'ny Jeremia 7:10, manao hoe, ary eo amin'ny Ezekiela ihany koa ianao dia milaza, manao hoe ilay tombontsoa ny profit criminel, ny tombontsoa amin'ny fitiavan-tenanareo sy ny halatrareo no natonga anà Andriamanitra ho tezitra ary natonga ny fahatezerako hirehatra aminareo. Andriamanitra, ho fantatrao tsisy miafina aminao ny profit criminel rehetra ao Tomasina. Eny Tompo, mietomboka amin'ny tranonao, izay trano nampitondraina ny anaranao, mietomboka amin'ny fiangonana, izay trano tokony hitoeran'ny fahamarinana, dia tsisy miafina aminao ny profit criminel rehetra atao ao anatin'izany toerana nampitondraina ny anaranao izany. Tena mifona aminao izay Andriamanitra, mifona aminao izay ny amin'ny mety profit criminel rehetra Andriamanitra, totosain'ireo fiangonana izay mitondra ny anaranao, trano izay mitondra ny anaranao, mpitarika izay mitondra ny anaranao. Tena mifona aminao izay Andriamanitra, mandohalika eto anatrehanao, ary tena miaiky izahay hoe tena misy an'izany ao amin'ny tanànan'ny Tomasina. Tena miaiky izahay fa tena miliba ao anatin'ny halatra ny mpitondra fiangonana maro. Andriamanitra, sanatria tsy tsara, satria tsy anjaranay no mitsara fa ianao Andriamanitra irery ihany. Nefa Andriamanitra, ianao rehefa miteny dia anjaranay Tompo ny mifona, anjaranay ny mampafantatra ny teninao, anjaranay ny mampafantatra ny hafatra avy aminao. Ka mifona izahay Andriamanitra, satria ny mpitondra fiangonana, ny mpitondra izay natao ho anome ohatra tsara ho an'ny mpiaramonina, ohatra tsara ho an'ny tanàna, ohatra tsara ho an'ny mpitondra fanjakana. Ireo indray Andriamanitra no tena manome ohatra ratsy, mampalahelo anao izany. Te hanadio ianao, te hanadio ny tanànan'ny Tomasina ianao. Izany Andriamanitra dia noho ny alehiben'ny fitiavanao, noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao an'izany tanàna izany. Tsy tianao ho verany amin'ny afo be ny olona sy ireo ondronao maro be. Andriamanitra, ao anatin'izany fahatezeranao izany dia entinay eto anatrehanao ilay Salamy 150 ilay miteny hoe: Jehova, jereo ny fahorian'ny vahoakanao. Tompo, mangataka anao izahay mba honena amin'ny fahorian'ny vahoakanao. Dia eto izay Andriamanitra mandohalika ka miteny aminao hoe: jereo ny fahorian'ireo vahoaka tsy manatsiny ao Tomasina. Tompo, mifantatra efa mampalahelo ny fonao ny mijery ny olona ory, fantatra efa mampalahelo ny fonao ny mijery ny fahoriana. Dia izany no hitondranay ny teninao eo anatrehanao hoe, araka ilay Salamy 150 hoe: Tompo, marina fa mirehatra ny fahatezeranao, nefa aza atao Andriamanitra, aza ampiarina amin'ireo tsy manatsiny sy amin'ireo ory ny famaizana, satria ianao Andriamanitra honena, ianao Andriamanitra mitsetra ny ory. Dia tena jereo Andriamanitra fa tsy ho tatan'ny vahoaka malagasy raha izao aretina izao no miparitaka sy mianaka. Dia fantatrao fa firenena mahantra ara-toekareny Madagasikara, ka fantatrao ny mety fiantraikan'izany, fantatrao ny mety fahoriana hoentin'izany amin'ireo vahoaka efa mahantra. Andriamanitra, fantatray fa tsy sitraponao izany, fa hijery amin'ny Madagasikara ianao, ary honena ny tia nosy ity ianao.
dia ampianaro izay araka ny haben'ny famindramponao. Ahitsio ny lalanay, dia ampianaro izay andeha hizotra amin'ilay lalana tsara. Dia mangataka amin'ny fanahinao masina koa izahay, hidina be dia be eto amin'ity firenena ity, hirotsaka ka ho tanteraka eto ilay hijoela hoe any amin'ny andro farany, dia tena hiasa ny fanahinao masina. Hirotsaka eto amin'ity firenena ity ny fanahinao masina Andriamanitra. Ka tena ho ampiasainao na ny zazamena vava, na ny antitra fotsy volo indrindra Tompo. Samy hirotsahany fanahinao, samy ahita fahitana, samy hanofy, samy hanana fanomezam-pahasoavana avy amin'ilay fanahinao masina. Ka tena nosy hiasan'ny fanahinao ity nosy ity. Tena nosy, tena hisy fifoazana, hisy asan'ny fanahy masina mihoatra noho izay rehetrarehetra efa neritreretina sy izay rehetrarehetra efa niainana sy izay rehetrarehetra efa hita maso hatramin'izay. Dia hisy fifoazana fanahinao masina eto amin'ity nosy ity. Ho foazinao ny vahoaka malagasy, androtsahanao ilay fanahy tsara indrindra ny vahoaka malagasy, ho ampiteneninao amin'ny fitenin'ny lanitra ny vahoaka malagasy, ho ampahitanao nofy, ho ampahitanao fahitana, omenao faminaniana, omenao tory lalana. Ary ny mpitondra anay dia omenao an'ilay fanahy nomenao any ho alaliba, raha nanorona ny tempoly, omenao fanahy, omenao fahaizana mihoatra izay eritreretina. Ny mpitondra anay dia omenao fahaizana mihoatra izay eritreretina. Ny fikasanay rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity, ny orinasa kasainay atao eto, indrindra ny orinasa famokarana fanafody, dia omenao fahaizana mihoatra n'izay eritreretinay. Ny orinasa rehetra eritreretinay ampivoarana ny toe-karena eto amin'ity firenena ity, dia omenao fahaizana mirotsaka avy any an-danitra. Ka ny fahaizana rehetrarehetra hita eto amin'ity Madagasikara ity dia higagana izao tontolo izao, satria fahaizana hirotsaka avy any an-danitra. Ny mpanabe eto amin'ity firenena ity dia omenao fahaizana mirotsaka avy any an-danitra. Ka hisy fahaizana izay tsy avy amin'olombelona omenao any mpanabe tsirairay avy, ny sekoly tsirairay avy. Ny mpamokatra eto amin'ity firenena ity dia omenao fahaizana, ny mpanodina akora rehetra, ny orinasa, ny usine rehetra dia omenao fahaizana mihoatra ny tany aloha. Ny mpamboly sy ny tantsaha dia omenao fahaizana tsy takatry ny saina, hamokatra ny tanin'ny Madagasikara. Tsy ho tany voahozina intsony fa tany mamokatra, tany lonaka. Tsy ilany biby intsony ny voly eto amin'ity firenena ity, fa tena hisy fahavokarana. Ho arotsaka eto amin'ity firenena ity, hatramin'ny zazamena vavaka, hatramin'ny antitra fotsy volo ny fanahinao Andriamanitra. Ary ilay faminaniana milaza hoe hijery anantenanay Afrika, hijery anantenanay izao tontolo izao, dia ho tonga amin'ity taona ity, tsy taredretra intsony. Tonononay fa tsy afaka sakana amin'ny fahavalo ny fikasanao an'ity firenena ity. Tanteraka amin'ity 2020 ity ny teny fikasanao. Tsy miemotra intsony ny fotoananao an'ity firenena ity. Ary tsy ahemotro ny fahavalo intsony izany, fa fotoananao izao Andriamanitra. Fotoananao izao Jesosy Kristy. Ianao Jesosy ilay inonay, ianao ilay maty, no niotanay, no niotan'ny olombelona tsy hakanavaka. Ianao ilay miteny fa niza miantso anao dia ho vonjena, satria efa maty ianao ho an'ny tsirairay. Ianao ilay mitsangana tamin'ny maty ka velona indray, mandraka kehitriny. Ianao Jesosy Kristy ilay anarana ambony anarana rehetra, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Ianao Jesosy Kristy ilay mifona ho anay isan'andro isan'andro. Ianao ilay nahariana an'izao tontolo izao. Ianao ilay alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Ianao Jesosy Kristy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra. Ao aminao no tanteraka izao vavaka ataonay izao, dia misoritra indrindra mandoalika aminao izahay firenena malagasy. Anao ny tera sy ny voninahitra,
ho anao ray zanaka fanahy masina dera sy ny voninahitra mandrakizay amen. Père Tout-Puissant, nous venons vers toi pour te glorifier, te redire notre attachement à ta puissance gloire tous les jours que tu crées. Nous faisons cette prière pour glorifier ta sainteté en ce monde. Nous sommes remplis de ton éternel feu ardent. Nous sommes forts de ton Esprit Saint pour nous détourner de toute mauvaise pensée et des péchés qui nous empêchent d'entendre ta parole et de voir ta face. Oui, mon Dieu, nous remettons entre tes mains l'humanité tout entière. Nous remettons entre tes mains et sous ta puissante protection Madagascar et son peuple malagasy. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche les cœurs des Malagasy. Touche les cœurs des dirigeants de notre cher pays, afin qu'ensemble, nous entendons ta voix suprême. Oui, Père, nous te remercions de veiller sur tous tes enfants, maintenant et pour toutes les années à venir. Nous avons confiance en toi, car tu es notre seul et unique Dieu, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voninahitra ny Andriamanitra izany fanamasina. Masandra teo anao satria ny Andriamanitra tsara indrindra ianao. Diranao izay makalasa mame voninahitra amin'ananao. Noho fitiavanao sy ny famindramponao izay asehonao isan'andro satria tsara loatra ianao. Sotranao noho ny fofinaina mahavelona mbola nomenao anay. Makasitraka anao zahay satria na dia ao anatin'ny andro sarotra izay diavin'ny firenenay ary izay dia mbola velonaina trapamonjena, mbola afaka miantso sy manonona ny anaranao masina. Teninao mantsy ny teny Jesosy hoe izay mahantso ny anaranao, izany no vonjena, dia mahatoky izay fa mba hanesany olonao voavonjinao. Ankehitriny Jesosy malala, mitondra ny fiainanay tsirairay avy ao am-pelantananao, mitondra ny fiainan'ny firenenay ao am-pelantananao satria fantatrao fa mandalo ady sarotra Jesosy ny firenenay. Ao anatin'ny arety mandringana ny firenenay, ka mangataka indrindra ny fitiavanao izay mba hirotsaka feno sy tanteraka eto amin'izao firenenay izao. Hitanao tsy miafina aminao indrindrandrindra ny automasinao Jesosy, fa maro dia maro ny lavo Jesosy, maro dia maro ny marary Jesosy. Fa raha mba mety ianao, tenena teny tokana Jesosy ary tahaka ny nataonao tamin'ireo apôstolinao fahizay Jesosy rehefa nandiady sarotra teny ambony ranomasina teny mpanomponao, ka nahantso ny anaranao Jesosy dia niasakasaka ianao tonga Jesosy malala, ary teny tokana ihany ny teninao hoe mitsahary
dia nitsahatra ny tafio-drivotra dia mba tahaka izany ihany koa Jesosy mba hangatanay ny amin'ity firenenay ity. Ianao mahita, ianao mahafantatra Jesosy malala zavatra andalovan'ny firenenay, fa raha mba mety ianao dia nitokana ny angatanay nitsahatra dia mino izay Jesosy fa hitsahatra ho arety mandringana izay mahazo ny firenenay izao. Mahatoky izay Jesosy fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary ianao mihitsy nefa niteny hoe izaho rehefa tia dia natiako ny hatramin'ny farany. Tia nosongazanay Jesosy malala le efa nanaovanao fanekena Jesosy, fa nosy izay tena tianao raha mba mety ianao vonjeo Jesosy ny malagasy, vonjeo ty Madagasikara ty. Mahatoky ianao zahay Tompo, ka ninona mety ho fahotany malagasy Jesosy ao anatin'ny fahotana maro ny malagasy, satria ao ny fitsangajangana, ao ny fiavonavonana, ao ny fanompo-tsampy maro isan-karazany eto amin'ny firenena daholo ane Jesosy, ny fanompona ny kalan'olo, ny zazavavy ny drano, fanompona razana. Karaha zany nampalahelo anao Jesosy. Fotoana mety zao Jesosy hitodianay aminao, ka raha mba misy mangataka amin'ny anaranao Jesosy malalaka mifonany amin'izao firenena izao, dia mba mangataka famindrampo izay, ary mino izay fa tsy mba ela, tsy mba hitaredretra ianao, fa ianao miteny hoe indro ny tanako tsy mba fohy fa mahavonjy, ary ny sofiko tsy mba lalodalovana fa mahare, fa le elokareo no nampiafina anareo tamiko ka dia tsy niaino anareo fa ankehitriny kosa Jesosy raha mba misy miantso ny anaranao, raha mba misy mifona ho an'izao firenena izao, na dia anankidimy fotsiny anatazanao, tsisy marin'ireo anankidimy ireo Jesosy, fa samy manoty eo anatrehanao, fa raha mba hitanao kosa Jesosy fa mba nisy zavatra kely vita na kely noho ny voatsinampy azy ka azonao amindrana fo, dia mba amindreo fo vahoaka malagasy. Ataonao izany Jesosy amin'ny anaranao masina, sotra indrindra Jesosy. Amen. Amen.
Tsara ni laretsitu awanatini mafino seunya